raha tsika miandalana ihany makasika izay vaovao eo anivon'ny anteny mera-pirenena sy ny fionana tokony ho tanterahany mpikambana anivon'ny gouvernemanta miaraka amin'ny solombavambahoaka izay fa nisan'ny nitarika resabe teto amin'ny firenena ihany koa ny famoahana ilay vola 17 miliara ariary teo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana ny eo anivon'ny anteny mera-pirenena moa dia nanokatra fanady adiny makasika iny raharaha iny fanady adiny izay mifototra amina teboka maromaro izany fanady adina izany etsakilany ihany koa nefa ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola dia nilaza fa anatanteraka fanady adina ihany koa makasika io raharaha io. Nanomboka ny 7 jona lasa teo dia najoro teo anivon'ny anteny mera-pirenena ny vomera parlementaire misana fanady adina momba ny raharaha famoaham-bola amin'ny tentina 17.3 miliara ariary teo anivon'ny banque foibe Madagasikara. Ny teo anivon'ny anteny mera-pirenena dia laza fa tsara dalàna amin'ny famoahana io vola io ary napetraka ny vomera parlementaire mba hijery marina mikasika io raharaha famoaham-bola io. Raha nanontaniana mikasika ity raharaha ity ministry ny vola sy ny teti-bola Andriamatora Rakotomanina Gervais dia toy izao ny valiteny nentiny. Iny 17 miliara iny virement iny natao tany amin'ny compte na société pétrolière anankiray izay mamatsy gazole ny jirama. Zay angambany raha azo atao ngeny tena mijery dia hoe tonga ny marina ve dia azo jereo an'izany any aminy. Natao ihany koa ny 14 miliara makasika an'izay. Ny ambin'izay nanaovana ny dépense ho anna établissement public nationaux. Dia azo jereo any amin'ny établissement public nationaux koa raha tonga ny amin'ny vola, fa tonga ny amin'ny vola. Dia ny sasany zany paiement na ariariana fournisseur. Ka inona ary mbola hoe azo atao ngeny mijery an'izany pièce en détail zany eo amin'ny trésor efa azo atao mijery an'izany eo. Fa ho zay hoe laha ny andro amin'izany angentsika tsy aleo hoe mba manao zavatra laha ny andro amin'izany zay zao anao an'izay zao tsy mampaninona droany rehetra zany fa za raha mbola andeha lavidavitra n'izay satria rehefa mandeha moa zany ny contrôle ataon'izy izy ndraiky koa mohinao hoe inona ny zavatra miseho fa za andeha lavidavitra toa amin'izay amin'ny didiny trésor raha ilainy zany fa tsy iny kory ny tena hoe anaovantsika problème be lava be ohatrany dia fa hoe inona izy nefa inona zao nahatongavana rehefa tena vita daholo ny résultat an'izay tsy misy ninina laha ny andro tsika 20 andro 20 andro. Mikasika ny tohi-bola ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana dia laza ministra Rakotomanina Gervais fa mbola tsy maharisika amin'ny fampiasam-bola amin'ny mpandraharaha. Zao nge aloha raha malala hitanareo ihany fa fanambarana ataon'ny FMI fa mbola tsy araka ny tokony izy zany hoe fidiran'ny vola ao na ny douane zany ny impôt ny any douane mazava be iny satria ny volume ny importation zany ny hena amin'izao conjoncture économique zao zay antony anankiray zay fa faharoa koa mikasika ny douane ihany dia misy le attentisme ataon'ny opérateur sasany satria hitanareo efa ny renforcena zany ny contrôle natao niveau ny douane misy 540 dossier contentieux zao ao hatramin'ity nandritan'ity efa bolanyity fotsiny ny redressement azo tao anatin'izay tany amin'ny 7 miliara d'ariary dikan'izay zany za kory tsy midiny hoe efa tonga lafatra fa efa misy kosa zany ny contrôle atao au niveau andoany. Everina kosa hoe ministry ny vola sy ny teti-bola fa hiatsara ny fampidiran-ketra amin'izao enim-bolana faharoa ny taona 2024 izao.